ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sainy vondrona mifampitantana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa. Rehetra malalan'Andriamanitra sady voantso no masina dia eo aminareo rehetra mandrakariva ny riavana ny fahasoavana sy fitanana avy amin'ny Jesosy Kristy Tompontsika sy ny firaisana sy ny fampaherezana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ivavaka isika. Tompo Rainay izay any an-danitra, Andriamanitra Ray Zanaka ary fanahy masina, misaotra sy midera mankalaza manome voninahitra anao izay noho ny fitiavanao sy ny famindraponao, noho ny fitahinao sy ny fanomezanao, ny fanomezana samy hafa izay iainana isan'andro na dia tsy voatonona sy tsy voatanisana azy. Ary mankalaza sy midera anao izay noho ny hatsaranao sy noho ny halehibiazanao sy ny voninahitrao avy sy maneriterana satria tsy misy tahaka anao. Ankehitriny misaotra indrindra no hanomezanao ity fotoana ity ahafahana miombona amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Dia mangataka izay mamindrafo aminay ary mamelany loka efa tsy mendrika izay. Dia misaotra indrindra fa inona moa izay no mba hafidianao hanatanteraka ny asanao, fa tanterahanao ny tenana hoe tsy izahay no mifidy anao fa ianao no mifidy anay ka manendry anay mba handesy amo mba haretan'ny vokatra dia ny amin'ny fitoriana ny filazantsaranao izany. Mangataka izay fanahinao masina no hitarika anay, fanahinao masina no hitoetra ao anatinay, hanoro anay ny marina rehetra ka ahafahanay mampita izany amin'ny vahoakanao manaraka izao onjam-peo izao. Dia fanahinao masina no hiasa ao anatin'ny mpiaino rehetra ihany koa, ho mpiaino mankatoa ny teninao ka tahaka ny olona manan-tsaina, manorina ny trano eo ambonin'ny vatolampy ka dia hanorina ny finoana ao aminao Jesosy Kristy ny tsirairay avy izay manaraka izao fandaharana izao, ary ny tanjona kendrena dia ny ahatonga anay tsirairay avy ho zanaky ny fanjakanao rahatr' izay. Amin'ny aranao Jesosy Kristy no anaovanay izany mivavaka izany. Amen. Araka izany dia ny fandaharana mpalalao azy lalana tokony alehako izao rahantsika izao. Ny mbarantsika androany dia mbola tohizantsika ilay tenin'Andriamanitra izay novakiana tamin'ny heriny, satria misy olona izay nanao fanamariana izay afaka valiana tsara amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay novakiana tamin'ny heriny io. Novakiana aloha ilay tenin'Andriamanitra dia holazaina ilay fanamariana nataon'ny namantsika mpiaino rehefa avy eo. Ny Timoty voalohany toko voalohany ny andininy 5:12. Timoty voalohany toko voalohany ny andininy 5:12. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Matoky ka tokony ekena amin'ny fankasitrahana rehetra izao teny izao. Tonga tetỳ ambonin'ny tany Jesosy Kristy hamonjy ny mpanota. Ray masina manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Araka izany dia ny fahatongavan'i Jesosy Kristy teto ambonin'ny tany hamonjy ny mpanota no vetin-dresaka ao anatin'ity tenin'Andriamanitra ity. Ka nisy mpanompo Andriamanitra, nisy olona izay nandao fanamarina tahaka izao. Betsaka loatra ny isan'ny fiangonana, betsaka loatra ny karazana fiangonana, betsaka loatra ny karazana fivavahana izay samy mitaona ny olona anatona azy sy hiaraka aminy hanaradia azy amin'izao fotoana izao. Ary tena efa tafahoatra loatra ka tsy fantatra intsony hoe iza ny tokony arahana, iza ny tokony tsy arahana.
ka sahirana ny olona, indrindra fa ny olona izay mbola vao tapa-kevitra ny hiova fo, vao hanomboka hivavaka, vao hiditra ao anisan'ny kristianina hoe aiza no andeha. Izay zany ny fanamariana napetraky ny namantsika. Ary raha jerena dia izao, marina tokoa ny fanamariana hoe miforona eto sy eroa, mitombo isa eto sy eroa ny karazana fiangonana sy ny karazana fivavahana amin'izao fotoana izao, na ny fivavahana tsy kristianina na ny fivavahana kristianina dia tena samy mitombo isa ny karazany. Betsaka no mitarika, betsaka no miantso, satria amin'izao fotoana izao be dia be ny olona izay manorina karazana fiangonana, manorina karazana fotom-pinoana, manorina fampianarana. Ary tena marina ilay tenenin'ny namantsika hoe aiza amin'ireo ny olona izay vao hiova fo ho kristianina na vao tapa-kevitra hivavaka no tokony andeha. Iza amin'ireo no tokony andehanana. Izany hoe raha dinihana dia marina ilay fanontaniana apetraky ny mpihira sasany hoe iza amin'ireo no tena misy ny famonjena ary iza amin'ireo no marina dia iza amin'ireo no diso. Ny antsika amin'ny maha-kristianina antsika, kristianina, izany hoe ny antsika zany dia izao Kristy no fototra, dia Kristy no arahana, dia Kristy no tompo, Kristy no mpamonjy. Ary izay no ambara ao amin'ity epistily nosoratan'i Paoly voalohany ho an'ny Timoty eo amin'ity toko voalohany 2:10 ity. Mahatoky ka tokony ekena amin'ny fankasitrahana rehetra izao teny izao. Tonga tetỳ ambony tany Jesosy Kristy hamonjy ny mpanota. Izay zany ny antsika ny foto-kevitra amin'ny maha-kristianina dia izay Jesosy Kristy no tompo, izy no tonga tetỳ ambony tany hamonjy ny mpanota. Tsy nisy olona hafa, tsy misy famonjena hafa, tsy misy anarana hafa. Ary efa voalaza marina izay hoe lazain'i Petera amin'ny Asany Apôstôly, tsy misy anarana hafa ambony tany azahoan'ny olona famonjena ankoatran'ny anaran'i Jesosy Kristy. Izany hoe raha tena famonjena zany no ilain'ny olona, famonjena ho an'ny fanahy, dia tsy misy afaka manome an'izay, tsy misy ahitana an'izay afa-tsy ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany. Jesosy Kristy irery ihany. Satria mazava tsara fa ny zanak'Andriamanitra dia lahatokana, ary zanak'Andriamanitra lahatokana no nalefan'Andriamanitra teto amin'izao tontolo izao hamonjy ny mpanota. Ny olona zany misy olona tapa-kevitra fa hivavaka, tapa-kevitra fa hiova fo, tapa-kevitra fa hiditra ho isan'ny fiangonana sy ho isan'ny kristianina dia izao. Ny tokony ho fantarina dia izao hoe fiangonana miorina ao amin'i Jesosy Kristy ve? Fiangonana mino an'i Jesosy Kristy ve? Jesosy Kristy ve no tena lohany ao amin'izany fiangonana izany? Satria Jesosy Kristy no lohan'ny fiangonana. Raha ohatra ka vao marina tsara fa Jesosy Kristy no toriana ao amin'io fiangonana io, Jesosy Kristy no lohany ao amin'io fiangonana io, Jesosy Kristy no tompo ao amin'io fiangonana io, Jesosy Kristy irery ihany. Azavaina tsara nefa fa Jesosy Kristy izany dia ao anatin'ilay Andriamanitra Ray Zanaka ary Fanahy Masina. Fa misy koa manko mandika vilana fa tsy hitokana izany hoe Andriamanitra Ray Zanaka ary Fanahy Masina izany.
Andriamanitra ray a, Andriamanitra zanaka, Andriamanitra fanahy masina, tena tokana izany. Izay izany no inoana amin'ny maha-kristianina hoe Jesosy Kristy tonga tetỳ ambony tany hamonjy ny mpanota. Mazava tsara, isika tsenjery tsara ny filaza ny tenin'Andriamanitra azy any amin'ny Jaona 3:20 hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fanana fiainana mandrakizay. Ka ny olona zany izay mikatsaka ny fiainana mandrakizay, izay mikatsaka ny fanjakan'ny lanitra, fanjakan'Andriamanitra dia izao, tsy misy ahafahan'ny olona mandova izany afa-tsy ny finoana sy ny fandraisana an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany manokana. Rehefa tsy Jesosy Kristy no inoana, rehefa tsy Jesosy Kristy no arahana, rehefa tsy Jesosy Kristy no ekena, dia tsy misy olona mandova ny fanjakan'Andriamanitra ary tsy misy olona miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Izao anefa no tsara ho tadidiana. Tsy maintsy mandalo fisedrana, tsy maintsy mandalo olana, tsy maintsy mandalo tsapana samihafa ny olona izay manara-dia an Kristy. Satria Jesosy Kristy mihitsy no nanao fanoharana any amin'ny Matteo 7:4-20 ka hatramin'ny 7:20. Raha misy mandre izao tenga izao ka mankatoa azy dia oharina amin'ny lehilahy, manan-tsaina izy izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny vatolampy. Ka raha ho avy ny rivotra, ho avy ny orana ka misy rika be sady misy rivotra mifofofofo, dia tsy mianjera ilay trano satria efa miorina eo ambony vatolampy. Fa raha misy mandre izao tenga izao kanefa tsy mankatoa dia oharina amin'ny lehilahy adala izay manorina ny tranony eo ambony fasika, ka rehefa tonga ho avy ny orana, misy rika sy misy rivotra mifofofofo dia mianjera ilay trano, rava ilay trano ary loza ny fianjerany. Izay ny fiainoana sy fankatoavana ny tenin' Jesosy Kristy no azahoana miorina mafy. Fa ny miaraka amin'ny Kristy tsy maintsy misy ny olana, tsy maintsy misy ny fitsapana, tsy maintsy misy ny fisedrana. Tafio-drivotra maro samihafa amin'izao fiainana izao mamely. Misy manko fiangonana izay mivohy, fa ao anatin'ilay fiangonana izay misy anazy tsy misy ny olana. Rehefa karazana olana hoe tsy misy daholo, tsy mitombina izany, tsy marina izany, fa tsy maintsy andalovana ny olana maro samihafa. Taddio tsara, isika tsenjery koa izany, ry Petera sy ny namany mpiandry Jesosy miara-mandeha amin'i Jesosy mita eo anatin'ny sambo kely, mita ny ranomasina, fa tena tonga ny tafio-drivotra. Izay tena nahatonga ny mpianatra ny tena hoe vonjeo fa maty isika. Raha ohatra ka ny filazan'ny olona sasany hoe miaraka amin'ny Jesosy Kristy tsy misy ny olana dia tokony tsy nanana olana iny ry Petera. Fa tena nanana olana izy ary saika maty, saika rendrika ny sambo kely. Fa noho Jesosy Kristy nanana ny fahefana afaka miteny, mampitony, mampitsahatra ny ranomasina sy ny tafio-drivotra, tony ny rivotra. Ary izany rehetra izany atao hanehoana ny Andriamanitra an' Jesosy Kristy, manana fahefana an' Jesosy Kristy. Keo anatrehan'izay olana misy amin'izao fiainana izao andalovantsika tsirairay avy dia izao, eto ao amin'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy antsoina, Jesosy Kristy aza avela hipetraka fotsiny, aza avela hatory. Fa Jesosy Kristy ne afaka miasa amin'ny fotoana rehetra, tsy misy fitsaharana, afaka miasa foana izy
420 ao anatin'ny 420 ora, 7 andro ao anatin'ny 7 andro, 12 volana ao anatin'ny 12 volana, amin'ny fotoana rehetra. Jesosy Kristy zany tsy mety sasatra, Jesosy Kristy zany tsy mety vizaka, ary Jesosy Kristy zany tsy mba mangatakandro amin'izay ilana azy, fa eo no eo amin'ny fotoana izay tsoina azy vonina izy ary miasa avy hatrany. Ny fanontaniana mipetraky ny namantsika dia aiza ny tokony handeha, dia tsotra ny valiny, fantaro tsara iza no ivavahana ao amin'io fiangonana io, iza no topoina ao amin'io fiangonana io, iza no ekena ao amin'io fiangonana io, ary iza no mpibaiko, dia iza no lohany ao amin'io fiangonana io. Misy mantsy amin'izao fotoana izao heverin'ny olona sasany fa ilay olona izay namorona ny fiangonana, ilay olona izay mitarika ny fiangonana, ilay olona izay mitondra ny fiangonana no efa heverin'ny olona sasany fa tompon'ilay fiangonana, no heverin'ny olona sasany fa efa tokony eketeny, tokony akatoavina, satria heverin'ny olona sasany fa efa izy mihitsy no Andriamanitra ao anatin'io fiangonana io. Mila mandinika tsara tsika fa sao dia lasa ireny olona ireny no lasa maka ny toeran'i Jesosy Kristy. Ny fisian'ny fiangonana maro izay mitsangana eto sy eroa na ny karazana fivavahana izay miforona, raha ohatra ka Kristy no iorenany ireny fiangonana ireny, raha ny finoanan'i Jesosy Kristy no iorenany sy ny fototra iorenany, dia tsy misy mahadiso azy. Izaho manokana dia mieritreritra hoe zava-dehibe mihitsy aza no isian'ny fiangonana maro miforona, amin'izay ny olona manana isafidianana hoe aiza no handeha, fa ny safidy kosa dia tokony hipetraka tsara, ny safidy hoe ao amin'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy no tokony hotopoina sy tokony ho lohany. Ka na maro aza ny fiangonana izay miforona, rehefa mahay misafidy ny olona, tokana ny fiangonana rehefa Jesosy Kristy no inoana. Jesosy Kristy ihany no lohany. Jesosy Kristy. Ny hiran'ny FFPM dia milaza hoe Jesosy no mpiandry ny fiangonanay. Ny feon'izy irery ihany no, ny feon'izy irery no feo fantatray, ka tsy mba vala maro ny fiangonanay. Iray tsy aizaraina, tapahy tompo iray. Ka rehefa anankiray no topoina, dia izay no takiana, izay no tadiavina, ary izay no marina. Tahaka ny olona anankiray izay manana trano maromaro. Misy olona anankiray manana trano, aleo hanao ohatra, misy olona anankiray eto Antananarivo zany, misy olona anankiray manana trano, atao hoe manana trano anankiray izy eo Antaninarenina, dia manana trano anankiray izy eo Analakely, dia manana trano anankiray izy eo Mahamasina, dia manana trano anankiray izy eo Anosibe ohatra. Izany hoe manana trano efatra izy, fa ny tompon'ireo tranon'ireo dia samy misoratra aminy avokoa ireo trano ireo. Ka tahaka izay ny fiangonana rehefa tena hoe Kristy no tompo, rehefa hoe Kristy no lohany, rehefa hoe Kristy no mpamonjy, rehefa Kristy no inoana. Ka raha ohatra ny olona anankiray ka miditra, eny tsara ilay fanaovana teo, raha miditra ao amin'ilay tranon'ilay olona eny Antaninarenina izy, na miditra ao amin'ilay tranon'olona eny Anosibe, na miditra ao amin'ilay tranon'olona eny Mahamasina, na miditra ao amin'ilay tranon'olona eo Analakely, dia izao samy miditra ao amin'ilay trano anankiray ihany no tompony. Samy tompo-trano anankiray no ivatanany. Ka ohatran'izay, raha ohatra ka tena ekenao, tena mazava tsara, tena fantatrao fa hoe io fiangonana io Jesosy Kristy irery ihany no topoinao, izy irery ihany no mpamonjy eo, izy irery ihany no lohany eo, izy irery ihany no ekenao, midira fa tranon'Andriamanitra io, vavahadin'ny lanitra io, lalana makany amin'ny fiainana mandrakizay. Fa rehefa tsy azo azonao, tsy azonao antoka fa Jesosy Kristy no topoinao, lasa miditra
Fa tena mipetraka re dia hoe fa nga misy fiangonana hoe iza no tompoinao, fantaro tsara e, dia jerevy tsara, manaova fanadihadiana, fa aza miditra fa misy fiangonana tena tsy Jesosy Kristy ny anazy no tompoina. Andriamanitra hafa mihitsy na zavatra hafa mihitsy, na le olona mihitsy ary efa miseho Andriamanitra. Misy olona anie amin'izao fotoana izao tena samanivativa n'Andriamanitra, samanivativa ny fivavahana kristianina e. Zavatra hafa mihitsy ny teneniny. Misy an'izany mihitsy a. Ohatra zao a, ny an'ny kristianina ny ivavahana hatramin'izay nahatonga amin'ny fivavahana kristianina teny dia Andriamanitra, Ray Zanaka ary Fanahy Masina, le niresahana teo hoe Jesosy Kristy no tena lohany dia izy ny tompoinao. Fa araka ny lazaiko teo hoe mandalo olana, mandalo a fisedrana, mandalo a fitsapana ny kristianina, fa tsy voatery iaina milamina hatrany hatrany hoe misosa foana le fiainana. Dia izao anisan'ny andalovana ny fahasarotan'ny fiainana, ny tsy fahampiana. Marobe a karazana olana, fa misy olona samy tiany, fa hoe rehefa tsy mampanankarena anao ny Andriamanitra izay ivavahanao hatramin'izay, inona mbola ivavahanao ao? Fa ny fivavahana kristianina ve ny hampanankarena anao eto amin'ity tany ity no kendrenao, sa ny azahoanao ny fiainana mandrakizay? Ny fivavahana kristianina dia izao, nahatongavan'i Jesosy Kristy tsy hampanankarena anao eto amin'ity tany ity fotsiny, fa ny ahatonga anao handova ny fiainana mandrakizay. Satria rehefa tsy mandova ny fiainana mandrakizay ianao ne dia mazava ho azy fa any amin'ny elo mirehitra afo no hiafaranao, any no hiafaran'ny fanahinao. Tsy hoe indraiky nefa hoe tena fahoriana sy fijaliana foana, tsy hoe olana foana koa no hiainana ao amin'i Jesosy Kristy, fa Andriamanitra mahalala ny hevitra iveranantsika dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy losa. Misy ny fotoana izay hanananao fiadanam-po, fiadanan-tsaina, misy hanananao harena, misy ny mpanankarena ao amin'ny Jesosy Kristy. Manana ny zavatra maro samihafa, satria raha tena mandinika isika dia izao, misy ny mahantra, misy ny manan-karena. Arakalay ihany no resantsika tamin'ny fandarana teo aloha, arakaraka ny fanomezam-pahasoavana izay omen'Andriamanitra, izay izy irery ihany ny tompony safidy hoe iza no omenany ity, iza ny tsy omenany ity. Ny fitahian Jehovah no mpanankarena. Zay. Ka ao anatin'ny fivavahana kristianina dia misy kristianina manan-karena, fa misy kristianina tsy manan-karena. Mety misy ny antonontonony, mety misy ny tena mahantra. Fa ny zava-dehibe amin'i Jesosy Kristy manko dia izao, ny ara-panahy no tena zava-dehibe. Ikena tena zava-dehibe amin'ny ihany koa ny ara-nofo, satria raha mijaly koa amin'ny ara-nofo, raha mijaly loatra dia tsy sitrapon'Andriamanitra koa izany, tsy sitrak'i Jesosy Kristy izany. Fa izao, izy mahafantatra ny tokony ho antsika. Izao mahalala ny hevitra iverako anareo dia hevitra hitondra fiadarana fa tsy losa. Ary indrindra ihany koa dia manamarina ny teniny ihany izy, fa raha amin'izao fiainana izao ihany no antenantsika an'i Kristy dia mahatra indrindra noho ny olona rehetra isika. Izany hoe ny kristianina tsy tokony ho kivina tsy manan-karena aza, ary tsy tokony hitady hevitra izay hampanankarena fotsiny amin'izao fiainana izao, fa ny hampanankarena any an-danitra, miariariana any an-danitra. Tadidintsika tsara ilay tovolahy mpanankarena izay nitenen'i Jesosy Kristy hoe amin'io ny fanananao rehetra dia zareo malahelo dia andeha hanaraka ahy. Fa nanjombona anie ny tarehiny, nalahelo tarehy izy ary niala moramora. Izany hoe ny tena tiany dia izao, na tsy manaraka an'i Jesosy Kristy azy izy fa manan-karena dia izay ny azony heveriny fa fiadanana sy fahasambarana. Fa ny antsika tsy izany.
na tsy manan-karena aza fa manaraka an' Jesosy Kristy, zay no zava-dehibe ary zay no tena fiainana sy tena fiadanana. Raha misy olona miteny hoe aiza amin'ireo fiangonana io andehanana zany dia zao tsotra fotsiny: ny fiangonana zay manompo an' Jesosy Kristy, zay manaiky an' Jesosy Kristy ho tompo, ny fiangonana zay mametraka an' Jesosy Kristy ho lohan'ny fiangonana sy tompon'ilay fiangonana, ao no miditra. Zay no fivavahana kristianina, zay no nahatongavan' Jesosy Kristy tetỳ hamonjy ny mpanota, dia ao aminy no mihazakazaka, ao aminy no misesika, ao aminy no miditra. Zay indray fandarantsika androany. Fa misy fanamariana zay ho lazaina ity. Tamin'ny herin'ny androany isika dia niresaka ny fiomanana amin'ny fankalazan'ny ratsana fanantenana FJKM ny krismasy, izay tokony atao amin'ny 27 ny volana Desambra ho avy zao amin'ny FJKM Akazomanga. Fa rehefa natao ny fandaminana eo anivon'ny fiangonana, satria misy ny fambolekazo zay tarihan'ny foibe FJKM amin'ny 27 volana Desambra io, dia ahemitra ny krismasin'ny ratsana fanantenana amin'ny 12 volana Janoary indray zany izy io, miaraka amin'ny, zany hoe sady mankalaza ny krismasy isika no mankalaza ny taom-baovao, zany hoe sady mankalaza ny krismasy no mifampiarahaba tratry ny taona amin'ny 12 volana Janoary. Raha tsy misy ny fiovana dia ao amin'ny sapelan'ny AGRA ao Ampefiloha no anaovana azy. 12 Janoary ao amin'ny aumônerie FJKM ao amin'ny hôpitaly no natanterahana azy, dia ifampilaza hoe miova ilay toerana, miova ilay daty noho ny aton'ny fisian'ilay fambolekazo ary dia mifampilaza sy mifanentana, miomana ho tonga avokoa ny rehetra amin'izany, ny ankizy, ny tanora, ny olon-dehibe ao anatin'ny sampana vokomanga sy ny ratsana fanantenana. Ny fiangonana manontolo mihitsy no antsoina hiara manome voninahitra an'Andriamanitra amin'izany. Hivavaka isika, misaotra anao Jesosy no ny fitiavanao sy ny famindraponao, satria izany no hitenenanao sy ampianaranao anay hatrany. Misaotra indrindra no tolotsaina zay omenao ny tsirairay avy, ahafahan'ny tsirairay avy mandinika izay tokony atao, indrindra fa hoe ny fiangonana tokony hidirana sy hivavahana. Dia atsoy mahazaka ny fitiavanao, hiditra ao fiangonana zay tena misy anao, sy fiangonana tena manaiky anao ho tompo sy Andriamanitra ny tsirairay avy, satria ao aminao no misy ny fiainana mandrakizay, ary tsy misy anarana hafa ety ambony tany nomenan'ny olona azahoana famonjena afa-tsy ny anao Jesosy Kristy irery ihany. Mesa ao anatin'ny tsirairay avy ahatanterak'izany. Dia mangatak'izay hoe taio ny tsirairay avy fa mafy ny fitsapana sy ny fisetrana, ny tafio-drivotra sy ny fakapana maro samihafa izay mamily ny olona tsy hanara-ty anao amin'izao fotoana izao. Azo mianaraka anao izay tena anao, izay tena misy, tena manaiky anao, ary dia hijoro hatramin'ny farany amin'ny fanomponanao sy ny fanarahananao. Izany no angatanay amin'ny anaranao Jesosy Kristy ho anao voninahitra mandrakizay. Amen. Dia metraka mandram-piona ary manona ny fidaran'i Jesosy Kristy ho anao sy ny ankohonanao mandrakariva izay amin'ny herin'ny loto izao raha mbola sitrapon'Andriamanitra. Amen. Ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Fandaharana totosain'ny vondrona mifampitantana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa.